De resaka politika tsika mazava ho azy zatra tiako resahana anareo zany amin'ity maraina ity dia mazava ho azy moa zany ny fanalana ny prime ministre Cool Rocher tsika ny resaka le izy omaly fa nanamarina antsika tamin'ny famakafakana mihitsy ny tranga niseho omaly alina zany fa fantaniko tiako apetraka de hoe nisy afony rehetra ve y a-t-il péril en la demeure, y a-t-il eu péril en la demeure ozy ny teny vahiny hoe tena ny zavatra tena tsy maintsy maika be mihitsy ve no natao amin'ny 2 latsaka fahefany alina amin'ny fametraha-pelany ny prime ministre Cool Rocher. Inona ny tanjona tena tsy maintsy atao hoe melohan'ilay fivorian'androany 13 janoary izay ataontsika zany hoe ino moa zany zay ataontsika zany hoe nanalana ny prime ministre lehibe ny gouvernement Cool Rocher zay. Inona ny tanjona? Mbola mitana ny sainy maro zany fametraha-pelany ny prime ministre lehibe ny gouvernement sy ny gouvernement ny ray manontolo moa zany izay natonga antsika ny teny hoe rehefa zoina de nisy olombavambahoaka Jaovato ny rôle ary izy zany ny tena mitondra ny ty firenena ity rehefa atao ny fanjoiny satria zao zany ny genèse ny genèse ny fiandohan'ny tantara sotra tompony fiandohan'ny tantara zany de taorinan'ny présentation taorinan'ny fifampiarabanana tratran'ny taona teny avoloa tonga de nivory teo amin'ny espace saloy teny avoloa ihany nisy olombavambahoaka avy amin'ny PMP sy ny ministre sasantsasany ao anatin'ny HVM de tao zany nandeha ny resaka de tonga de fa no ranom-baovao maro-potitra aloha nahafantarany hoe tonga de fa Jaovato mihitsy zany tonga de miteny hoe mila esorina le prime ministre lehibe ny gouvernement mila mametra-pelana plutôt mila mametra-pelana ny prime ministre lehibe ny gouvernement ary io moa de fa natohina n'le solom-bavambahoaka hafa ny vory mihitsy zany le hoe membre ao anatin'ny PMP anisan'izany ohatra ny atao anatin'ny VPMMM zany zay nivory teny an-toerana de niteny mihitsy no hoe ono azafady fangamo fa maninona tsy maintsy Jaovato no mitarika an'ity fivoriana ity de gaga koa ny tena hoe nefa ny Jaovato efa nilaza fa nametra-pelana officiel tao anatin'le PMP tao anatin'ny HVM ihany koa za non tao anatin'ny PMP voilà zay ngamba ny tena logika kokoa tao anatin'ny PMP izy nametra-pialana hoe tsy ho député amin'ny PMP intsony gaga ny tena rehefa mandeha ny fivoriana tery amin'ny espace saloa teny avoloa mbola izy ihany no mitarika an'le fivoriana hoe député amin'ny PMP satria izy zany mila atao au commande le machine le rouleau compresseur anankiray izay anonganana amin'ny prime ministre Cool Rocher zay le tena marina zany hoe rehefa mila anongana izy de izy no atao eo rehefa mila mitazona de izy ihany koa natao satria izy ny tompony voly nametra-panontaniana le solom-bavambahoaka manandrina hoe fanomezan-tsoa hoe fa maninona moa ny Jaovato tsy maintsy mitarika an'ity fivoriana ity zany hoe na le samy ao anatin'le mpikambana rehefa exaspéré ihany efa sorena zany amin'ilay hoe fa i Jaovato foana ve ny rôle fa de izy aloha ny rôle ary de vita aloha mission amin'izao fotoana izao niongana teo amin'ny toerany prime ministre Cool Rocher zay nisakokiné ihany koa nefany io moa zany nivadika tamin'le enfin ny se retourner contre azy zany le tamin'izany fotoana zany satria de nisakokiné mafy tamin'ny solom-bavambahoaka azafady tamin'ny solom-bavambahoaka Jaovato i Cool Rocher tamin'ny le resaka motion de censure farany tsy naomby iny de Cool Rocher mihitsy ny teny hoe vao viditsika raha 4 député zany fa tsy miala ny prime ministre Cool Rocher zany hoe rehefa isaky miteny de vola izy ny rôle ka isaky mihetsika de vola anika nalatsiny amin'le fitenenana zany hoe ambany daholo colonie daholo zany ny olona rehetrarehetra rehefa hoe i Jaovato ny resake de jereo fa vitany ny fanonganana ny Jaovato tsika mankotrany hoe tena resahana manko de hoe reo le ministre HVM fa be ny réfléchir le solom-bavambahoaka antsony hoe Jaovato mihitsy ny tena niguidé an'le tena namily zany an'le machine anonganana amin'ny prime ministre Cool Rocher miainga teny amin'ny espace saloa io de rehefa niteny zany ny solom-bavambahoaka Jaovato hoe tsy maintsy zay mihitsy ny vaovao azo teny hoe ny solom-bavambahoaka Jaovato miteny hoe tsy maintsy mametra-pelana mila mametra-pelana ny prime ministre Cool Rocher fa tsy lasa tsony zao de lasa daridara le ministre ny HVM zany niteny tamin'ny Cool Rocher mametraha ianao felana tsy nety moa Cool Rocher zany tsika mba nietrehitra hoe hitenir tête hatramin'ny omaly ariva amin'ny fito sasany ariva nanomboka tamin'ny zoma zany resaka zany sabotsy alahady hatramin'ny omaly ariva tamin'ny fitora sasany mbola mifampiresaka zalalatiny tamin'ny mpanolo-tsaina ny prime ministre lehibe ny gouvernement
zay niteny tamiko mihitsy mba tsy marina koa io teneniny Jehovah io izy fa eniko nenina izy amin'ny eno manjery isan-karazany miteny hoe efa milamina fa de efa ametra-pialana amin'ny Premier ministre Coly Roger. Non, Premier ministre Coly Roger tsy ametra-pialana zany ary hijanona eo izy hatramin'ny farany. Zay ny loharano, zay ny ninona moa zany, zay ny atao hoe loharanom-baovao zany nomeny le mpanolontsaina. Ay feo izy amin'ny fito sasany arivo zay. Matoa zany Jehovah efa mahasamy s'exprimer dans tous les médias, milaza manao hoe tsy maintsy miala amin'ny Premier ministre Coly Roger. Izy zany miforce ny destin, izy mamaritra zany hoe tsy maintsy miala io ary de tsy maintsy nataony tokoa zay analana amin'ny 2 latsaka fahefany alina iny Premier ministre Coly Roger mametraka fametra-pialana, manao fanambarana ny secrétaire général amin'ny présidence, miala nametra-pialana ary de nekeny ny président de la République ny fametra-pialana ny Premier ministre Coly Roger sy ny gouvernement tandray manontolo. Zay no marolina ny Jehovah izy ny mampiteny ny zavatra rehetrarehetra rehefa tiany mibalika ny masoandro de mibalika ny masoandro eo amin'ny antenimieram-pirenena sy anatin'ny gouvernement. Rehefa tiany mibalika ny masoandro Premier ministre Coly Roger un premier ministre de nataony mibalika hoe sakanako motion de censure fa za matahotra anao fa za manambola zany rôle am'zany. Fa rehefa tiany maloka kosa ny andronao Premier ministre, anao premier ministre nommé par le président de la République. Fa rehefa Jehovah no midécider fa tsy maintsy miala eo ianao de isainao ny ora ipetrahanao amin'ny toeran'io ary de tsy maintsy miala amin'ny Premier ministre Coly Roger amin'ny fito sasany ariva za ty témoin personnel an'izany. Mbola niresaka tamin'ny mpanolontsaina ny Premier ministre hoe tsy miala eo zany izy ary izy tena il va tenir tête jusqu'au bout amin'ny 2 latsaka fahefany. Ozy ny SGP hoe nekena ny fametra-pialan'ny Premier ministre amin'ny 10 alina. Antso am'izay ny loharanom-baovao samihafa hoe mafy be loatra le pression, tsy maintsy nametra-pialana ihany ny Premier ministre. Fa inona loatra ny de tena pression na tonga ny hoe de nandeha daridara mihitsy le Premier ministre zany, niazakazaka nakeny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha, nanatitra n'le taratasy fametra-pialana. Ary inona ny tena maika tsy afaka niandrasana hoe raha mpitso maraina le izy vao apetraka mba atao normal zany fa tsy maintsy à 22h45 du soir. Zay fametra-pialana izay 22h40 22h45 du soir zay vao atao annonce mivantana amin'ny fahitalavim-panjakana. Gaga zany ny tena ao anatin'le satria nipasoka ny do amin'ny solombavam-bahoaka loloavina tapony loha tsona hoe Jehovah satria izy ny tompony vola de izy mandidika rehefa miteny izy tamin'ny hainao manjery quelques heures auparavant hoe tsy maintsy mametra-pialana de tsy maintsy ny dikan'izay fa tsy manana issue akoatran'izay, tsy manana safidy akoatran'izay le Premier ministre lehibe ny gouvernement. Hanky fa reo ozy tsika de efa izy sahady ray koa am'izao fotoana izao zay efa manana lista na tsy misy motion de censure. Rehefa isy loha zany niteny fa tsisy motion de censure de tsy nisy motion de censure satria tsy maintsy nametra-pialana Andriamatoa Coly Roger. De efa izy sady ndray ihany koa no midressé ny lista am'izao fotoana izao, zay ndray de efa manana anarana tolotra. En vertu de quoi? Iza moa no tena milaza antsika fa manana ny maro anisa misy olombavamboaka Jean eo anivony Jehovah eo anivony anteminiram-pirenena. Fa na tsy manana maro anisa ary izy maro anisa mira vola rehefa ananana ny vola be de vita ny maro anisa io ary tsiraray hatramin'ny lalam-pandrenana zany vita ny contourner anazy, vita ny manitsakitsaka azy. Fiaziny ohatrany lamba manjo zany lalam-pandrenana zany arakarak'izay itiavany azy satria anaza ny vola, anaza ny fahefana ary tsisy mahasamy kidikidiky azy zay tompony andraikitra eo satria manino voafatotry le resaka vola sy le resaka hoe nanampy anazy tamin'ny campagne zany daholo inge ohatrandreo mpanao bois de rose isan-karazany rehetrarehetra ireo ary zany tokoa no mba tiana asiana interpellation am'le communauté internationale hoe arrêtez d'être hypocrite. Ok'izay koa le fiatsaram-belatsy nareo midradradrara hoe ady amin'ny trafikana bois de rose hitapoky hitam-pirenena isan'andro anandro zany resaka inona moa izy teo resaka bois de rose zany efa de ohatran'izy secret de polichinelle ny olona rehetra miresaka azy daholo le Jehovah bois de rose edima amin'ny rina bois de rose iza moa tunam bois de rose et tous les noms anarana rehetrarehetra mivoaka fa tsisy naray aza voasamy fa iny ihany communauté internationale mamatsy ara-bola nefa midradradrara hoe aiza le ady amin'ny bois de rose aiza le zao nefa mifatsina vola ihany le gouvernement. Zany konge feny fiatsaram-belatsy ary zany tena mampametra-pantanina mihitsy sady mampiome
le malagasy mihitsy zany no arirarira sy amidy am-pitsanganana lalaoviny eo zany am'izany resaka rehetrarehetra izany fa na le silence le communauté internationale manoloana ny resaka bois de rose nefa mahafantatra tsara hoe iza le olona voakasiky le izy nefa tsy misy ny enquête tsy misy fanamborana tsy misy ninina de hoe le malagasy zany lalaovina fa le silence zany le communauté internationale lasa silence complice lasa firaisana tsy kombakomba de aza memenina le nareo fianakaviam-biraisam-pirenena rehefa ripaky ny olona bois de rose normal moko tsika malagasy raha tsy de misy maninay tsy de misy taitrako ny mpitondra atsika raha tsy taitrako mitradratratra foana Era-Jonary Mampiana vao farany teo indray izy tamin'ny Zoma hoe impunité zéro rehefa mininona ny impunité zéro nefa bois de rose ary raha rehetra mahita ary hatramin'izao tsika mbola maheno fa de hoe mbola mirongatra foana mbola mandeha foana ny trafikana bois de rose ahoana moa tsy handeha ny trafikana bois de rose le retsiko ny olona voatonotona manao an'izany aza lasa député ao anivony anty amin'ny era-pirenena izy mbola manao ny andro mafana sy ny andro mangatsika amina atramina resaka fametrahana premier de minoatsika fa raha izao fandehany zao de fa redevable sahady ane zany redevable sahady ane zany amin'ilay solombavambahoaka Zao Jean izay premier ministre vaovao de tsy asa ikitikitika azy rehefa mandeha ny hoe bois de rose inny satria maninona mahafantatra tsara fa any am'izany ny hery sy ny vola ary ny voninahitra sy ny fananana hoe io olona io sady manana entrée be any amin'ny HVM rehefa izy no mibaiko hoe tsy maintsy miala amin'ny premier ministre Coly Roger de niala nge premier ministre Coly Roger de izy sasy premier ministre kely tonga eto fa leoko mandefindefitra de mipetrapetraka de lasa mazava ho azy fa atahotra an'izay solombavambahoaka izay avokoa zay gouvernement zay membre ny gouvernement de isakokiné miaraka aminy mazava ho azy de dikan'izay mbola iso perpétuer ihany zay zavatra rehetrarehetra tsy mety eto amin'ny firenena zany solombavambahoaka Zao Vato zany nindraindraina mihitsy le premier ministre Coly Roger hoe tsy miala zany ny premier ministre rehefa izy no manome baiko rehefa izy no miteny hoe tsy miala ny premier ministre tsy misy motion de censure mahomby zany ivitanao 4 dôla nareo solombavambahoaka rehetra ananany ny vola be tsy mbatika tanteraka nge le raha efa nandeha ny resaka efa 85 signature 90 etsetretsetre tsofiny Zao Vato ao anatin'ny ray mpimaso rava le motion de censure rehefa tiany natao mpanjaka zany Coly Roger de lasa mpanjaka izy ny faiseur de roi zany de izy ihany koa ny faiseur de la pluie et du beau temps eo anivony anty amin'ny era-pirenena eo zany tsy misy firarahinany zay lalam-panorenana tsony hoe article 72 tsy fantany zany article 72 zany bon je me demande aussi s'il peut lire la constitution tsy fantatra fa tsy fantany zany hoe midika le article 72 de mandat impératif tsy io zavatra ataony io ange de mampatsiary my tamin'ny androny Ravony mihitsy aizany misy de i Ravony tsy nanana afa-tsy député anankiray nefa lasa premier ministre nefa régime parlementaire de ohatran'io ataotsika io iza moa zany Zao Vato zany iza le Zao Vato eo anivony anty amin'ny era-pirenena kanefa ny mahavita mihitsy hoe rehefa tena miala le premier ministre de alana rehefa te hanala le premier ministre izy de manala mahavita izy hoe efa manolotra lisitra indray zao ametra-pantanina zao tsika ahoana ny ahafahany mamorona zany le majorité parlementaire indray de efa tsoraray indray io 550 io le 550 de milaza fa rehefa ny lalam-panorenana manan-kery nianiana ny premier ministre nianiana ny président de la république io ary nekeny io matoa izy ny latsaka hofidiana zay le teny Ajo Andrianainarivelo maharatsika io rehefa zay le teny Ajo Andrianainarivelo hoe io lalam-panorenana io de nianiananao ka ajao fa io tsisy hoe ajaina amin'ny tapany de ty tsy ajaina hoe ny tiako ajaina de ny article zay mameme prérogative sy mameme voninahitra ihany fa tsy ajaiko am'izay rehefa manery aho hoe tiano obligation anao na devoir anao ama président de la république anao io article 54 io de mazava ny groupe parti au groupe de parti majoritaire eo anivony assemblée nationale no manendry ny premier ministre de io zao opportunité anankiray ny raha tsika rehetra nahita fa ny zirizirina tsy narahana le article 54 tsy vitany hoe nanao erreur de casting Andriamatoa Era-Jonary Mampiana tamin'ny premier ministre Coly Roger ka voatery nanao tamin'ny fomba rehetra mihitsy analana azy zay nampametra-pantanina atsika mihitsy hoe 6 volana ve vao ampinafatarana hoe tsy izy le équipe gouvernementale napetraka teo zay nandikanany le article 54
de fa hita zany fa tsy naomby iny de zao zany tokony mba mahay mandray lesona zany amin'le zavatra nitranga rehetrarehetra zay hoe very ray taona fotsiny ange le fireneny on a perdu un nom pour rien satria nanina ny ziroziro hoe noho ny ampipody izy toerana noho tsy tia fitiavana tsy tia naja le lalam-pandrenany noho tsy tia amezana vahana an'le hoe article 54 de andao tendrena fotsiny amin'izay sitrasitrapotsika zay mapetipetatsika le prime ministre de io ny vokany nitona tamin'ny rindrina ne voatery ianao io fanalana ny Cool Roger io de midika aveu na échec ary aveu na erreur de casting nataony prime ministre nataony président de la république de mandraisa lesony hoe tsy mety intsony ny mbola fizirizirina ihany hoe andao ndray tady fomba isan-karazany ndray de averina ndray reny kajikajy mampiome rehetrarehetra patrame PMP XYZ tout ce que vous voulez tamin'ireny nanendrenan'le prime ministre reny satria menatra tamin'le nanitsaka n'le esprit de l'article 54 zao ianao manana occasion tsy misy fahadisoana ho ny vahintsika teto maly zay tsy misy tsy tokony amenatra mihitsy ozy izy ny manaiky hoe nanao fahadisoana ianao miaiky hoe nanao fahadisoana ianao de tsika zany efa tsy mangataka aminy hoe manaovy ianao miakolpandre mato président de la république fa mieke fotsiny ianao hoe manao fahadisoana ivireny le voalaza ny lalam-panorenana fa efa nanazava teto foana tsika ary amariny ny zava-misy ny tenitsika teto tamin'ireny moa de tsy nenoa ny lalatina satria izy zao ny lalatina fiarovana ny Andry Rajoelina fiarovana ny Adjandré Resampa lalatina zao tsisy zavatra zay tsy nitenenina ny lalatina ianao de ohatran'izao fa zany tena ho hitatsika tsara fa tsy ahomby io zavatra io heritaona teorina mo tsy marina ny zavatra niteneniko taminareo tamin'izany fotoana zany de very an'izay heritaona zay fotsiny tsika noho ny andrakandrana sy ny ampodistoera ny mpitondra fanjakana de amin'izao fotoana izao indray raha tokony mba hoe eny ary miekefa diso ianao maninona raha manaraka an'ity lalam-pandrenana ity ny tsy fanajana lalam-pandrenana de manokatra lalana makany amina dérive autoritaire isan-karazany ary ny tsy fanajana lalam-pandrenana de gage na instabilité tena gage par excellence na instabilité ny tsy fanajana lalam-pandrenana ka raha mba manana opportunité ianao zao c'est comme si ohatrany hoe mena deuxième chance ianao rehefa ianao zany mena deuxième chance io tonga am'le fitenenana hoe raha indray mandeha ianao manao fahadisoana eny l'erreur est humaine ny fahadisoana de olombelona ianao tsy maintsy manao fahadisoana fa raha manao fahadisoana fandroana am'izay ianao impardonnable ça devient une amarcia tsy azo avela intsony ny fahadisoana ao satria efa mba nanao fahadisoana indray mandeha tokony mba maka lesona tamin'le fahadisoana indray mandeha pour ne pas commettre une amarcia amarcia le filazantsika sao de gaga nanao ina le amarcia resaka fa le amarcia le hoe erreur fatale faute impardonnable zany zay se retourner contre les auteurs niany zany hoe le olona nanao an'le fahadisoana ihany zany no miatraiky an'le vokany rehefa aveo zay le sens an'le hoe amarcia de raha fandroany ianao manao fahadisoana ohatran'izao tenentsika zao zany hoe zao misy opportunité ho an'ny Rajonary Mampianina tsy verenana amin'ny fahadisoana tamin'ny nandinina fa efatra amby dimapolo sy narahany iny intsony de mba ataovy mba atao fa tsy misy adisoana izany fa aza mandeha manao montage hafahafa sy kajikajy hafahafa zay ampidona mirindrana indray afaka heritaona indray de mbola za reto efa tsy tehiteny intsony afaka heritaona indray na afaka 6 mois indray de diso ny ray erreur de casting indray de efa maheno sady indray zao vato amin'izao fotoana izao hoe izy indray nefa tena manœuvre ametraka prime ministre zany le izy koa nge le esprit an'le article 54 tsy hoe le député ny manindry fa c'est le parti ou le groupe de parti majoritaire à l'Assemblée nationale ka ohatra zany zao hoe ny VPMMM parti majoritaire amin'ny Assemblée nationale de les partis c'est-à-dire le bureau politique du parti ny manindry an'le prime ministre fa tsy hoe le solombavambahoaka individuellement fa le solombavambahoaka membre an'le parti de le dikan'izay zany le parti ny manindry an'le président le premier ministre zay ny mahatonga ny hoe ohatra zany hoe mapara zany zao manana le groupe majoritaire eo anivon'ny Assemblée nationale dia mapara zany manindry zany hoe le bureau politique any mapara fa tsy hoe le solombavamboaka mapara le marron Jean de Dieu le enfin marron Jean de Dieu moa fa tsy tsony le isa moa izy toe le Nicolas Randrenasoa le compagnie tsy reny manindry zay le esprit an'io article 54 io fa io ndray de ifandrirotra ndray tsika menakavy de ho avy ndray koa ny manampahaizana araka ny lalàna de mbola hita dikany hafa omena an'izay article 54 d'interprétation stricte izay miverina nge le adefitra tena miverina tanteraka amin'izao fotoana izao de efa gaga ndray tsika efa mizaozao amina anarana maromaro ndray moa solombavambahoaka zao vato fa de ny voiziny matetika zany de raha matoa tala Béatrice hoe anisan'ny
tiany apetraka zany anaovany lobby iny io ndray moa izy zany de tena rôle zany hoe tsy main rehefa izy no manohana de tsy maintsy tafapetraka io satria bon à la merci any daholo zany am'le voafatotra am'le resaka bois de rose voafatotra am'le resaka campagne électorale voafatotra am'le vola beny isaky ny ilaina de izy manambola de isaky misy ilaina vola de farany voafatotra de za moa ohatrany somary niratra ihany maso rehefa naheno an'le hoe Ramatoa Tala Béatrice no tena voiziny ataoko hoe ony c'est-à-dire zany avec ino moa au conditionnel le conditionnel et de rigueur zany ao anatin'izay resahako zay fa mandeha be anivony aty amin'ny ra-pirenena zany resaka zany azonareo verifiena mino fa mpanao gazety rehetra afaka manamafy an'izany hoe anisan'izay tohanana sy voiziny Nandriamatoa zao vato am'izao fotoana zao Ramatoa Tala Béatrice de ametraka fanontaniana zany za loatra tsy te iny loatra raha ny fahafantarako ny Ramatoa Tala Béatrice zany sy le izy tena te iseho hoe le intégrité any le hoe ama juriste ama magistrat présidente na commission électorale indépendante mba navita ny asany sy nanao hoe namiratra zany mba elles sont les sortes avec briose ny teny vahiny zany hoe mba namiratra ihany izy zany rehefa nanao an'io asany io teo anivony senite de sanatria ve de isakokine amina olona satria hoe noho ny toerana indray zany noho ny avantage ho avo zany de hoe isakokine amina olona zay voatonontonona amina resaka hoe bois de rose amina resaka hoe kolokolo samihafa zay nandeha teo anivony aty amin'ny ra-pirenena teo ohatrany babaraingo apetrako ihany zany resaka zany fa bon tsy fantatra moa fa zay zany resaka mandeha be eo anivony aty amin'ny ra-pirenena io fa le problème zany de ity zay teneniko anareo zay hoe le solombavam-bahoaka indray zany tsy haindray hoe tsy hoe solombavam-bahoaka individuellement nitambatra de hanolotra anarana premier ministre non io de hoe parti ou groupe de parti majoritaire ka rehefa groupe de parti zay ary zany raha azo natao ihany tamin'ny premier ministre kola ndao ivondrombondrona zany ko ina moa tsy ivondrombondrona ny mapara ivondrombondrona ohatrany hoe manamaivana zany ina moa tsy ivondrona ny mapara miaraka d'ailleurs efa nanao plateforme reo miaraka amin'ny VPMMM miaraka amin'ny Vert miaraka amin'ny Jean-Louis Robinson miaraka amin'ny Camille Vital miaraka amin'ny mapara de reo ndray zany manolotra anarany zay le hoe groupe de parti majoritaire raha andeha zany ataotsika hoe zany hoe ahitarina ohatrany fomba fijeriny zareo PMP na fomba fijeriny zareo HVM le fanendrenany io premier ministre io fomba fijeriny zareo ny article 54 amin'ny fanendrenany io premier ministre io zany le débat apetratsika fa nia zany zany manko mety hoe modalité rehefa aveo fa le esprit aloha ny tokony apetraka zany ary opportunité io ny filohan'ny republika midradradratra foana mamerimberina foana isaka miteny izy de tena la mode tsy maintsy miverinao anatin'ny vavany le hoe réconciliation nationale de fomba anehoana ary zao fa tena voniny ianao réconciliation nationale